Amkafatrina randray tompolazy tompivavy no isidina tokatrano amin'izao alahady alina izao alahady fahina amby roapolo ny volana Jolay anatin'ny fandarana mahery atolotratsika ny arahaba ary asaina mpanajana isika rehetra piti fanatanjahantena anaraka izany hatramin'ny farany. Horesahantsika voalohany amin'ity hariva ity ny tontolon'ny baolina kitra satria dia atao riny savaranonany dia nitondray ny Telma Coupe de Madagascar saiky tafavoaka daholo aloha ireo ekipa lehibe tamin'ity farany herinandro ity. Fanadidina ao rahantsika voalohany amin'ity hariva ity dia ny nandresen'ny LGK plus ny 4 tamin'ny isa 4-0. Saika tafavoaka avokoa hiatrika ny ampahenina amby folon-dalana ireo ekipa goavana amin'ny fedina ny Telma Coupe de Madagascar. Lalao maromaro ny tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka isan'ny nandray izany lalao izany ny kianjan'ny Carion, ny tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina ary ny tany Tomasina. Ity lalao rahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonan'ny LGK plus manao akanjo volomboasary sy ny 4 manao akanjo maitso. Tao anatin'ny 20 minitra voalohany dia zakan'ny 4 tsara ny LGK plus. Tany amin'ny minitra faharoa amby roapolo ny fidirana voalohany vao nahatafiditra baolina voalohany ny LGK tamin'ny alalan'ny Dino. Tetsakilan'izay dia fanafihana amin'ny tsitapitapiny any 4 saingy rava ny vodilaran'ny LGK hatrany. Tsy nahatrela nefa izany fa dia nisesitsesy ny baolina matin'ny LGK izay nampidirin'ny Mario sy Samson teo amin'izay fizara-potoana voalohany izay dia efa nitarika tamin'ny isa 3-0 ny LGK. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nitakiny avy izany na ho an'ny 4 ka mora foana ho an'ny LGK plus izay efa vokitraikefa amin'ity lalao goavana ity. Ny namakivaky ny vodilaran'ny 4 ka mbola napiditra baolina 3 indray izy ireo teo amin'ny fidirana faharoa tamin'ny alalan'ny Boby sy Indranto izay napiditra baolina 2. Isa farany teny amin'ny solaitra be 4-0 no nanamitsana ny LGK ny 4. Toy izao ireo vokatra samihafa izay azo eto ampelantanana nandritra ity faninanana ity. Tetsy amin'ny kianja be ny Mahamasina ny Kosfa nandresiny Sabotsina Mena tamin'ny isa 4-0. Ny Adema nandresiny Boeny Formation tamin'ny isa 2-0. Tana Formation nandresiny Fitama Mananara tamin'ny isa 4-0. Tany amin'ny kianjan'ny Carion kosa dia ny Jetmada nandresy ny Bemiray avy any Tomasina tamin'ny isa 2-0 ary ny Knapsa Sport nanamontsana ny AC Ilampy tamin'ny isa 0-0. Tany Tomasina kosa dia ny Talenta Academy dia nandresy ny FC Dragon tamin'ny isa 3-0. Ny FC kosa dia nisaraka Tsala 2-0 tamin'ny SOS Village d'Enfants tamin'ny fotoana ara-dalàna 90 minitra sy ny lalaovana sy tao aorian'ny fanalavam-potoana. Niditra avy hatrany tamin'ny fandakana tir au but ka tany voatafavoaka ny FC tamin'ny isa 4-0.